mivantana n'izao vavaka ho an'ny Madagasikara izao. Miarahaba manokana nareo izay manaraka ny ampitan-dranomasina any amin'ny alalan'ny web radio, manaraka ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook Intercesseur Madagasikara, manaraka ihany koa amin'ny alalan'ny YouTube izay na arak'izao. Ny lohahevitrantsika androany dia fanokanana ampanahy ny firenentsika ao anatin'izao fanazahoana ny filoham-pirenena izao. Isika moa dia araka nambarom-benibeny dia ka hoe manona olona manokana fa ilay planin'Andriamanitra ho an'ny Madagasikara no tondrantsika ambavaka ary mila olona izany hanatanteraka azy. Ary efa nentsika mambavaka teto fa Andriamanitra no mametraka ny olona eo amin'ny fitondrana, Andriamanitra ka mametraka mpitondra. Fa 13 fa mbola hadin'Andriamanitra amin'ny zavatra izay ataony ny mpitondra. Izany indrindra no mahatonga antsika manao vavaka tahaka an'izao, manokana ambavaka ny firenentsika, investiture spirituelle, fanokanana ampanahy. Satria isika kristianina dia resy lahatra fa tsy misy na inona hita eo amin'ny tontolo raha tsy tontolo ara-nofo, raha tsy misy aloha ny any amin'ny tontolo ara-panahy. Zany ny fomba fiasan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Isika kristianina ihany koa dia samy resy lahatra tanteraka fa i Madagasikara dia firenena anankiray izay naorin'Andriamanitra ara-paminaniana, firenena naorin'Andriamanitra matetika moa isika no asain'ny tompo mamerimberina an'izay, ka zany mahatonga ny anarantsika hoe Madagasikara, izay tsy inona fa fitambarana foko anankiroa avy amin'ny taranaka Jakôba, dia i Gada sy Isakara, nanomeny hoe Madagasikara. Efa nisy fanazavana lavalava ihany ambavaka natao teto, fa androany isika dia hiopana amin'ny vavaka miainga eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra amin'ireo sainam-pirenentsika, io lokon'ny sainam-pirenentsika io. Misy tenin'Andriamanitra avokoa mifanitsy sy mifanaraka amin'ny saina, lokon'ny sainan'ny firenentsika. Raha ny tena izy manko ny firenena anankiray dia aseho amin'ny alalan'ny saina ny zavatra tiany hatongavana, tiany ambara ary pirenentsika io izay maneho tenin'Andriamanitra. Ny fotsifotsy dia ny boky Nisea 1:20 hovakitsika izy rehefa avy eo, ary anaovantsika vavaka fanokanana zany, zay hoe investiture spirituelle. Ny menamena dia maneho ny rany Jesosy Kristy izay misy tenin'Andriamanitra mazava miresaka an'izay, dia rehefa tonga amin'ilay menamentsika dia misy vavaka mifanitsy amin'izay. Ny maitsomaitso ihany koa tahaka an'izany. Fa eto dia resana sady manao hoe ilay menamena dia maneho ny rany Jesosy Kristy, ary le maitsomaitso dia maneho ilay asa izay ampanaovin'Andriamanitra atsika eto Madagasikara. Sady misy asa ara-panahy io, no misy asa ara-nofo ihany koa, zany hoe ohatran'ny hoe mianatra, mamboly sy ny sisa, izay tsy inona fa ny projet de société, mialatsiny amin'ny teny frantsay, programan'Andriamanitra tanterahantsika eto Madagasikara. Ary izany no tondrahantsika ambavaka ao anatin'izao fanokanana ampanahy ny firenentsika izao. Rapitso moa dia misy ny investiture hita maso eny Mahamasina, izay ny filoham-pirenentsika no hiteny ao anatin'izany. Fa androany kosa dia anjarantsika no miteny
eo natrehiny Jehova Andriamanitra ray amin'ny maha firenena masina atsika, amin'ny maha olona nalain'Andriamanitra tsika mba hilaza ny hatsaran'i Jesosy dia anjarantsika androany no manao zay vavaka. Tonga soa anao miaraka anatin'ity onjam-peo ity izay miainga aty am-bavahady Madagasikara, iarahanao amin'ny kristianina maro maneran-tany androany. Ary eto dia miteny aminareo izay manaraka ny YouTube, raha ohatra ka misy aminareo satria mety ho tampoka ihany zany afaka partagenao zany YouTube zany amin'ny ampitso na rehefa tapitra, mba ho hitan'ireo namantsika rehetra, tsy hoe ho hita fotsiny fa hanaraka ny vavaka Diozy satria ny vavaka ataontsika eto dia tsy amin'ny androany ihany. Eny ary anomboka ny firaisam-bavaka. Raisitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny bokin'ny Isaia toko faha 80 izay eo amin'ilay loko sainam-pirenena moa dia ny loko fotsifotsy izany. Ny andininy voalohany dia izao no tombavaka sain'i Jesosy ataontsika hoe hitsangana isika hiazava satria tonga ny fahazavantsika. Ry Jehovah Andriamanitra nampiteny any mpaminany Isaia indreto izahay amin'ny Israely ampananay manao zao tombavaky ny faminaniany zao. Raha ny tena marina Jehovah Andriamanitra dia tsy maminany intsony izay fa manao tombavaky ny apôstôly, zany hoe mihetsika, zany hoe miasa, zany hoe manatanteraka araka ny tokony ho izy ny tsy maintsy atao. Eto ary izay Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra dia ampitsangana, ampahazava satria tonga ny voninahitra ao. Ny voninahitra ao Jehovah Andriamanitra no ahafahanay mandeha tahaka ny zanak'Israely raha nanoloana ny olana teo anoloan'ny Farao dia niseho tamin'ny alalan'ny andro afo ny voninahitra ao. Izay voninahitra ao izay mihitsy Andriamanitra no raisinay manoloana n'izao lalina diavin'ny firenena, mandritra nyity atao hoe fotoana hitondran'ny filoham-pirenena vaovao any Madagasikara ity. Ny voninahitra ao Andriamanitra no alainay, hitari-dalana anay satria firenena efa nantsonao ity Madagasikara ity ilaza ny hatsaranao. Tsy avelanay ho verivery maina fotsiny tompo. Ny fehim-potoana iasan'ny filoham-pirenena sy ny gouvernement sy ny ministra zay rehetra voatendreo hatrany amin'ny député sy ny gouverneur sy ny maire sy ny rehetrarehetra. Tsy avelana ho very maina foana, mety hoe 5 taona tsy fantatro, fa na firy volana, na firy andro, na firy taona dia hiaraka amin'ny voninahitra ao hatrany Jehovah Andriamanitra anatanteraka ny programanao. Satria voalaza fa ny devoly dia miezaka manarona an'ity firenena ity amin'ny alalan'ireo sehatra asa isan-karazany, satria Madagasikara teo aloha dia miaina tao anatin'ny fahantrana. Madagasikara teo aloha dia na miandrandra foana hoe aiza indray zao no misy olona, na aiza indray zao misy anampy, na aiza indray zao misy ohatr'izao mba haninona hanome fanampiana. Jesosy fa nisy hira profetika zay netseny lalarijaka solondehibe hoe fa na ny mpanome aza de malaina, fa na de ny mpamatsy aza de malaina nome. Ny antony dia satria voasoratra mazava ao amin'ny 7 ao amin'ny setoko 1 manao hoe ary ny hafa firenena manatona ny fahazavanay. Any 10 dia milaza hoe anangana ny mandany Madagasikara izy. Midika izany fa tsy mila mangataka izahay, midika izany fa tsy mila mitaraina izahay, fa kosa no ny amin'ny teninao dia milaza hoe reo hafa firenena manangana ny mandany Madagasikara, zany hoe manangana ny infrastructure rehetra, manangana ny infrastructure rehetra izay ilaina ho amin'ny fampandrosoana ara-panahy voalohany indrindra any Madagasikara. Fampandrosoana ara-panahy dia tsy inona fa ny famerenana amin'ny laoniny ny ara-panahy zao tontolo zao izay miapotika lany anatin'ny fahotanany fiainan'izao tontolo zao. Ny tanora ny jentilisa maro any Eropa, any Azia, any Amerika dia potiky ny fijangajangana, potiky ny fimamoana, potiky ny fidorohana. Jehovah Andriamanitra
Niantso ny Gada sy Sakary ianao di Madagasikara hamano olana mba hitory ny filazantsara ny fitiavanao, satria ho aminao Jesosy eo misy le fiainana sy fiadanana. Jehovah-Andriamanitra eo, ray volana lasa teo zay dia nasainanao vavaka mba hametraka ny vavahady eto Madagasikara dia ianao Jesosy Kristy Tompo. Misy anankitelo ny vavahady eto amin'ny firenenay, dia ny vavahady anabakabaka, ary manana ny saiky manana an'izany avokoa ny ataonay hoe renivohim-paritany na ny distrika sasatsasany misy ny serana mpiara-manidina ohatra. Milambena an'izany, ianao Jesosy napetraka amin'ny vavahady io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, de nanindry anay anao zao investiture spirituelle zao. Ka anizaniza mitady hamotipotika na anararotra ny abakabaky ny firenenay amin'ny alalan'ny connexion na amin'ny fomba rehetrarehetra zay tsy vo ampy ny fotoana ilazanay azy eto, dia fezina hiampanany abakabaky Madagasikara sasako amin'ny rano Jesosy Kristy. Lay loko menamena zay eo amin'ny sainam-pirenenay zay maneho indrindra ny amin'ny Kolosiana toko voalohany andininy faharoapolo, Kolosiana toko voalohany andininy faharoapolo dia milaza mazava tsara, Kolosiana voalohany toko faharoapolo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe fa Kolosiana voalohany toko Kolosiana vakitsika, Kolosiana voalohany toko faharoapolo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe sady Kristy Jesosy no ampevanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia nirano teo amin'ny azo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Ny rano Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Eny, izy Kristy Jesosy zany hoy izao, ho ny tenako zay mifanaraka tsara amin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro tao anatin'ny Baiboly, milaza manao hoe ny rano Jesosy Kristy ireo no fampihavanana na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Ety ambonin'ny tany tsika amin'izao fotoana izao mivavady ny abakabaky Madagasikara, toy izany koa eo mivavady ny ranomasin'i Madagasikara, misy ny pôro zay hitarina ngeza be anisany pôro international tsy ho ela ny pôro efa misy ny any Tuliara, any Fort Dauphin, any amin'ny QMM, ary hitarina ihany koa ny eto vavadin'ny firenena ty Toamasina zay angiany zao vavaka profetika apostolika izao, ho toy izany koa ny any Antsiranana, ny any Mahajanga, faritra maro eto amin'ny firenena ananganana ny vavahady Jesosy Kristy no apetrakatsika eo. Tokanatsika androany am-panahy fa Jesosy Kristy no eo amin'ny vavahady ny ranomasin'ny Madagasikara. Ka anizaniza mbola mieritreritra ny ampangalatra ny ireny firenetsika, hitroka ny petrôle, andehanao zavatra tsy mety, exporter reo aren'ny firenena, tapitra amin'ny anaran'i Jesosy, ka sady tratra anareo no manonotra amin'ny alalan'ny fibebahana, manonotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria Madagasikara de firenena naorin'Andriamanitra ara-paminaniana mba ilaza ny hatsarany Jesosy Kristy amin'izao andro faran'izao. Fa reo arena maro ireo zay napetrak'Andriamanitra na tany amin'ny fambolena zany, na tany amin'ny fiompiana zany, na tany amin'ny ankibon'ny tany, na napakapaka ny ranomasina ninona, de efa ny fon'Andriamanitra eo ampelatanatsika zanany mba ataotsika fitaovana hitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra mialohan'ny viany Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra. Mivavaka aminao hatramin'izay Jehovah-Andriamanitra anatin'izao vavaka profetika apostolika izao. Tsy olombelona ny resako Andriamanitra eo, fa manangana amin'ny tontolon'ny fanahy zay amin'izao raha sy fotoana izao. Ianao Jesosy no apetraka sy atsanganay eto amin'ny vavadin'ny firenenay, vavady fahatelo dia ny vavady ety amin'ny tany, misy ny arabe, misy ny lakelan'ny tanàna, misy ny setra maro isan-karazany ety an-tanàna. Tompo, ianao no atsangana eo araky ny voasoratra amin'ny Jaona toko 10:7, fa raha ianao no idiran'ny olona Jesosy de ivoaky ny tranony olona hitady hanina ahita sakafo izy, hiditry ny tranony olona hotahina izy, satria ianao Jesosy eo amin'ny vavahady.
fa raha miditra ao aminao ny olona dia hazo hanina ny olona izay nambaranao Jesosy. Ao anatin'izao hetsika vavaka fanokanana am-panahy ny firenena izao, investiture spirituelle ny Madagasikara izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ananganana ianao Jesosy eo amin'ny vavahady ny firenenay. Ianao Jesosy ny tompony Madagasikara, ianao Jesosy Kristy eo ny mpanjaka ny Madagasikara, ianao Jesosy Kristy eo ny lehibe ny Madagasikara, tsy misy afa-tsy ianao Jesosy. Izay raha mbola omenao fahasoavana Jehovahandriamanitra, ampiasa itony connexion itony, satria efa niraisina ny vavahady ny abakabaky Madagasikara, dia ho ampiasaina itoriana filazantsara ny fanjakanao aneran-tany. Ny olona rehetra zay mandre an'izao fibonan-bavaka apostolika profetika izao, na mbola hijery replay ianareo, na ianareo mijery mivantana, amin'ny anaran'i Jesosy, raha mbola lavitra ny ran'ny Jesosy ianareo, androany ny fampihevanana anareo amin'Andriamanitra. Androany ao anatin'izao sekonda andraisanareo sy andrenesanareo izao, fotoana ampihevanana anareo amin'Andriamanitra izao, satria ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy ka raha maty ao anatin'ny fahotany ianareo, ny olona tsy vita fihevanana amin'Andriamanitra dia ny fahariry rehetra sy ny farany miandry azy. Jehovah Tompo, amin'ny mampijoro amin'ny banga anay, mijoro amin'ny banga izay mifona ao an'ireny olona reny, ampy izay Jesosy ny fanararotana ny fotoana ataon'ireny olona reny. Maro amin'ireny kristianina reny na tsy kristianina azy, fa misy amin'ireny olona reny mieritreritra fa efa misy mpijoro amin'ny banga ao, efa misy mpanao vavaka ao, ka dia zao toy izy ihany ny adalàna, toy izy ihany ny tsy mety atao, toy izy ihany ny inona koa ny tohizina ihany, ny fikolikoly, ny fijangatsangana, ny fanararotam-pahefana, fa efa misy olona mivavaka ao. Androany Jesosy ao anatin'izao investiture spirituelle zao, miantso ny fanany fahamarinana izay hikasika an'ireny olona reny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa tsy natao tohatra ilalaovana intsony ny fivavahana kristianina, tsy natao tohatra atao kilalao intsony ny fivavahana kristianina, tsy natao tohatra ilalaovana intsony ny fivavahana kristianina, ny fivavahana rehetra mihitsy, ny fivavahana rehetra mihitsy. Iteny an'izany eto, ary amin'ny fitiavana ny tenenako anareo, na inona tomponareo, ka resaka hoe fanahy, tsy natao ilalaovana ny firenena ny resaka fanahy, tsy natao ilalaovana firenena anafenana ny tsy mety atao. Mety makany amin'ny tapakazo mba tsotratra satria manao kolokolona risoriso. Tsia, piteko ny fanahiny Satana, mitarika ny olona ho amin'izany. Mety hoe ndia nompo tsy fantako hoe inona koa, hivavaka amin'i Jesosy mba ho tompo, aza atao tratro izay fa indray mandeha ihany, misy an'izany, efa nisy an'izany. Mety hoe Jesosy hoe tena tsy fananiana inge ka efa natao moa iny ka dia tsy maintsy averina ny volan'ny olona, ka anatin'ireny fotoana ny bois de rose ireny nisy an'izany. Ka dia manatona mpanompon'Andriamanitra mba mangataka famelana amin'Andriamanitra satria ny volan'olona tsy maintsy averina amina miliara. Jehovahandriamanitra ampy zay, fa tsy natao kilalao ny resaka fivavahana, tsy natao fitaovana mba azahoan'ny nofo, filan'ny nofo, mivelatra hidira ny fahotana ny fivavahana, indrindra moa ny fifandraisana aminao Jesosy. Ary eto ny fivavahana izay entiko ankehitriny dia fivavahana ao amin'ny Jesosy Kristy, fivavahana mampiavana ny olona amin'Andriamanitra, fivavahana mampiavana ny olona amin'Andriamanitra. Izy io Andriamanitra io le Andriamanitra hanafona ny tany ity, ary le Andriamanitra haka ny olona izay rehetra nandray an'i Jesosy sy vita fihavanana amin'ny ran'i Jesosy mba ho any aminy mandrakizay. Ianao Jehovahandriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba, izay Andriamanitra izay. Ianao Jehovahandriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba, izay Andriamanitra velona izay, Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, ary nifidy an'ity Madagasikara ity mba ho vahaolana ho an'izao tontolo izao. Sarotra amin'ny olona ny mandray an'izany, fa atranganay sady eo amin'ny tontolon'ny fanahy zany teninao zany. Tsy hevitro zany Tompo tsy etaetako zany, tsy faniriko zany, fa teninao voalazanao mazava tsara ao anatin'ny Baiboly zany. Ny Baiboly dia velona, ny Baiboly dia tenin'Andriamanitra tsy azo analàna,
tsy azo anesorana fa voasoratra ao dia gneny sy ny amainy. Ny teninao ao Andriamanitra dia milaza inona zany zany areny eto Madagasikara, ohatra ny titane, ohatra ny mercure, ohatra marobe ireo terre rare zay tsy voatonoko reo. Eto Madagasikara misy an'izany izay anamboarana ordinateur zao ampiasaina izao hitoriana ny filazantsara fitiavan'Andriamanitra. Anamboarana émetteur izay ampiasaina tahaka an'izao, ary ireo vahiny avy any ivelany zay manana teknôlôjia ao anatin'izao investiture spirituelle zao dia miantso anareo am-panahy zay, miteny aminareo am-panahy zay fa tapitra hatreo ny fijerinareo ny fanararaotana ny Madagasikara. Tapitra satria fotoana izao atanteraka le tenin'Andriamanitra eo amin'ny Romanina 5:9 manao hoe fa reo arena rehetra reo, ny mercure, ny pétrole, ny fiompiana, ny fambolena, ny zavamaniry, ny abakabaka, ny réseau rehetra 5:9 izay anisany eo amin'ny loko maitsomaitso amin'ny sainam-pirenena io zany ny dikany. Dia samy maniry fatratra ireo zavaboary ireo, maniry fatratra, samy mangetaeta ny pétrole ankehitriny, miandry ny projet de société ny zanak'Andriamanitra. Androany 18 janvier 2019 atrangana eo amin'ny tontolon'ny fanahy fa misy zanak'Andriamanitra nateraka indray maro ivoaka iseho ho hita manana programa mazava mikasika ny pétrole io. Foronina amin'ny tontolon'ny fanahy zany fa mitrango zany pétrole io, foronina amin'ny tontolon'ny fanahy zany fa mitrango zany, ary ho alainay ny teknôlôjia avy any ivelany, ho alainay ny fahaizana avy any ivelany, ho alainay ny vola avy any ivelany, satria voasoratra amin'ny 10 Isaia 30 ilay voalazana teo manao hoe fa ny hafa firenena no anangana ny mandanao. Halleluja. Hafa firenena no anangana ny mandana. Inona ny dikan'izany? Fa efa napetrapetrak'Andriamanitra sy vonina avokoa reo rehetra mpiara-miasa anangana ny Madagasikara. Izany Jehovah Andriamanitra eo, tsy olona anankiray na hevitr'olona anankiray na miandro olona anankiray ny famoahana an'ity firenena ity ho amin'ny programanao fa fitambarana olona maro miara-miasa amin'ny fitiavana, fitambarana olona maro nateraka indray, nandray an' Jesosy Kristy Tompon sy mpamonjy fiainany, sady nandray an' Jesosy ho mpisolo vava azy mba hiara-iasa anatin'ny fahasamihafana anangana ny Madagasikara, ary indrindra izany fananganana ny Madagasikara zany dia ny fitoriana ny filazantsara ny fanjakana Andriamanitra. Fitoriana filazantsara ny fanjakana hoe filazantsara ny fanjakana satria misy arena eto Madagasikara, misy fitantanana arena zany. Filazantsara ny fanjakana hoe misy zavamaniry eto, mpambolontsika, vary ny foto-tsakafontsika, misy biby isan-karazany eto, manana omby maro isika, manana biby fiompy maro isika. Fitoriana filazantsara ny fanjakana, afaka anehoana ny fahatsarany Jesosy. Ataony ahoana tokoa moa Andriamanitra no hiteny ho tahina ny biby fiompinay amin'ny Deutéronome 20:20, ilay tsodrano menao anay hoe rehefa manompo anao zahay dia ho tahinao zahay ny asan'ny tananay, ho tahinao ny ateraka ny biby fiompinay raha tsy miompy izahay, ho tahina ny fitoeram-barinay raha tsy mamboly izahay. Androany sokafako amin'ny tontolon'ny fanahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ny fisiana zanak'Andriamanitra maro sady mamboly no miompy, tsy mitavandra miandro fotsiny, milela vola isam-bolana, fa raha ireny hivadika ho any fitiavam-bola ireny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jehovah Andriamanitra raiky, tena ho amponao ny firenenay, tena ho amponao ny firenenay, ka zay fonao mitempo amin'ny firenena zay raisiko ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary ambarako fa mila mandray ny fon'Andriamanitra ao Madagasikara
ianareo rehetra. Nizaniza mandray zao fibolam-bavaka profetika apostolika izao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy ilay fon'Andriamanitra mitepy manana fijery pozitiva, fon'Andriamanitra manana fisainana tsara momba ny tokantranonao, no avy ny tokantranony zanakao, tsy ny ara-panahy ihany fa amin'ny lafiny olona ray manontolo. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy fa atolotra ho anao zany mampanompon'Andriamanitra anahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Satria nasain'Andriamanitra manokatra varavarana rehetra isika na ny amin'ny habakabaka zany, varavaram-pitahiana. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy ho anareo rehetra zay resy lahatra ny Malaka 7:10 fa Andriamanitra dia manokatra varavaran-lanitra, tsy atao varavaran-kely fa varavaran-lanitra. Zany no tena dika teny fototra anio. Misy varavarana maro manko an-danitra ao. Varavaran'ny lanitra mba androtany fitena manambiampy ho anareo rehetra zay resy lahatra ka manao an'izany. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Mihoatra no zay nafafy, satria Andriamanitra miteny hoe tsy azo vazivaziana izy fa zay afafinao ihany no jinjainao. Andray mihoatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andray mihoatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andray mihoatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fandray masonao rehefa miteny ianao dia nesiny amen. Zay ny fantatra. Ary zay ensy amen zay dia mitaky asa ty aminay. Mitaky asa ny amen. Nampianarinao anay zany fandray masonao. Fandraindray zay dia teny hoe ny amen dia hoe tanteraka dia croiser les bras fotsiny eo zay, croiser les bras miandry. Andriamanitra mba rehefa vita zay fa dia ho hitanay eo ary raha nandaitry ny tsodrano iny tsia. Diso fanantenana amin'izany ianao, voafitaka amin'izany ianao. Fandika ny amen ry zanak'Andriamanitra ary manao tombavaky mpampianatra eto dia hoe anatanteraka Andriamanitra raha mihetsika arak'iny ianao. Inona ny fihetsehana? Ny sainao tsy miova. Ny olona miroho saina aza manantena zavatra amin'Andriamanitra. Hoy ny apôstôly Jakob. Vavaka fanao amin'ny apôstôly Jakob zany. Ny olona miroho saina aza manantena, azo vavaka, valim-bavaka. Noho izany Andriamanitra natanteraka fa ianao mila tsy miova amin'ny loka zao tombavaka zao. Masonao mijery, ninona hitan'ny masonao? Aiza koa zany? Madagasikara ve dia zao ve dia zao? Ianao kristianina ve ianao io e? Ianao ve mino baiboly e? Iza nanao ny maso? Iza nanao ny zavaboary? Iza nanao ny ranomasina? Iza? Nateny ve ianao hoe ho rivotra, oka aloha? Efa nahavita ve ianao hoe ranomasina hijanona aloha? Zay rehefa anatin'ny baiboly. Fa olona tsotra ohatran'asy ohatranao Elia. Olona tsotra ohatra antsika ry Mosesy. Tsy mahay miteny azy, badalena. Fa rehefa tsy niova, ny amin'ny teniny izay nolazain'Andriamanitra tamin'izy tanteraka. Saraka roa ny ranomasina mena. Nijanona ny orana 3 taona sy tapany. Ry zanak'Andriamanitra ô, manaraka zao vavaka profetika apôstôlika anatin'izao investiture spirituelle zao. Manana fahefana ianao ampitranga ny tenin'Andriamanitra. Vavaka ao anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ova ny fijerinao. Ninona hitan'ny masonao? Satria tsy maintsy hisy fitaka rehefa nidevoly eo alohantsika. Amintsika ireny zatra hitan'ny masonofo reny ka mifanotra amin'ny baiboly dia zao, laingany Satana. Tsy misy afa-tsy ny laingany ny Satana. Ka aza mino ny zatra hitan'ny masonofonao rehefa mifanotra amin'ny baiboly zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ao anatin'izao fiambolam-bavaka nantsoinao anay zao Andriamanitra zay amafisina ihany. Fa manangana ara-panahy ny fireneny zay, manokana ara-panahy ny fireneny zay. Investiture spirituelle. Ao anatin'izao fanokanana ampanahy ny firenena izao Andriamanitra no anambarako sy ilazako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fanana fijery ny miasa ny olona, tsy miovaova ny saina. Le amen dia vonona ianao Andriamanitra nanatanteraka rehefa tsy miovaova izay. Zay rehetra renesy ny sofinay
ka mifanohitra ny ao anatin'ny baiboly, mifanohitra amin'ny lokon'ny sainam-pirenena io isay toko faha-enimpolo, ny ninona renesin'ny sofina hitan'ny masonay ka mifanohitra amin'ny isay toko faha-enimpolo io. Lainga ny satana avokoa zany, lainga ny satana avokoa zany. Tompo na tsy alao vavaka intsony ary izahay anao délivrance mariny. Hoy ny voasoratra tomponay manao hoe ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny baiboly tsy mbo levina. Baiboly izay mirakitra ny teninao Andriamanitra io. Baiboly mirakitra ny teninao io, fa tsy boky fe-boky ohatry ny boky rehetra, fa teninao io na testameta tahaka ny ty ampelantanako ty zany, betsaka moa no manana baiboly tahaka ny ty ampelantanako ty, kely izy ty, azo atao paosy dia ny baiboly zaraina any amin'ny hôtely sy ny an-tsekoly reny. Vaky ry zanak'Andriamanitra, indrindra ny boky ny epistily, fa mirakitra ny programan'Andriamanitra ho atao eto Madagasikara ny boky ny epistily io. Manomboka amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly hatrany amin'ny boky ny Apokalipsy, dia mirakitra indrindra ny planin'Andriamanitra ho an'ny Madagasikara. Mila mamaky baiboly ianareo. Vaky io ny tenin'Andriamanitra zanak'Andriamanitra. Aza avela hipetrapetra-potsy ny tenin'Andriamanitra. Aza avela aloto ao anaty buffet, bavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy. Tokanako ny baibolinao izay natao fanomezana hatramin'izay. Tokanako ampanahy. Mivoaka ao anatin'ny bahut ao, mivoaka ao anatin'ny armoire ao, mivoaka any anatin'ny etazera mipetrapotsy mipirina any, misokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fehvakiana fotsiny fa piarina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary indrindrindrindra rehefa hihetsika sy hiasa ny gouvernement malagasy, dia ho antsika ao anatin'izao vavaka apôstôlika profetika izao, dia ataotsika hijeritsika fanamasina omeo teny mifanitsy amin'ny programa iny zay ao anatin'ny baiboly. Ka raha tsy misy, raha tsy mifanaraka, angany marimarina kokoa, tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ny baiboly, satria tao anatin'ny baiboly ny fiainantsika rehetrarehetra tokony ho ato. Ka raha tsy mifanaraka amizay voalaza tao anatin'ny baiboly ny programa zay ataony firenentsika, mijoro isika mandravana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manana fahefana ianao. Eli dia olona tahaka azy tahaka anao ihany, fa izy mibaiko ny zavaboary. Ninona programan'ny firenentsika ao anatin'izao fandraisana filoham-pirenena vaovao zao, ka mifanohitra amin'ny programan'Andriamanitra ao Madagasikara, rehefa vita ny fifonana ho an'ireny olona manohitra reny ihany, ka tsy mety mibebaka izy. Zay ny antony magada anao, lay mpiady mahery, tsy misy afaky ny atolotra. Zany nantsina hoe gada, efa nazavaina teto zany. Ary ho anareo voasambany mandray izao fimbonam-bavaka apôstôlika izao, dia izao hoe arao ny YouTube efa mipetraka any, ary mbola isy anatiny 3 andro eo, andro rapitso moa zany azafady amin'ny lahady, azafady dia manomboka amin'ny 7 eo dia isy fanazavana mivantana manokana ao anatin'ny YouTube manodidina ny firenentsika. Inona ny mahatonga an'Andriamanitra mampanao antsika an'izany ao anatin'izao investiture zao? Satria mila foronina aloha ny amin'ny tontolon'ny fanahy, mila petraka aloha ny amin'ny tontolon'ny fanahy. Andriamanitra ka nanamboatra olona tsy tonga dia vovontany nataony, fa nivory aloha izy tao an-danitra tao, dia niteny hoe andeha isika hamorona olona. Zay leo amin'ny tontolon'ny fanahy, andeha isika hamorona. Zay vao nalaina ny vovontany tety ambony tany, fa tsy nentina any an-danitra any akory ny vovontany, fa nedina teto dia natao teto ilay izy. Ohatra zany koa zao zava-panahy ampanaovon'i Jesosy atsika izao. Mamorona aloha tsika ny amin'ny tontolon'ny fanahy zay tsy maintsy hitranga ho anty Madagasikara ity. Fanahy masonao, misaotra anao zay, fa manana tombontsoa manokana Madagasikara
androany alakamisy 20 ny volana janoary. Ampito 7 volana janoary no anaovana fianianana ny filoham-pirenenay ao Mahamasina. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa hitanao Andriamanitra ny fototra avy miaina manerana Madagasikara sy ny Fitandramasina. Hitanao Andriamanitra ny fon'ny mpitondra anay zay ianao nametraka azy teo. Ho fantany manomboka androany fa mbola ho tsarain'Andriamanitra amin'ny zavatra ataony izy. Bokin'ny Romana 3:10 amin'ny alina ity sokafana iampanahy ho hitan'ny filohandrin'Irina Rajoelina ho vakiny zany androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tsy androany ihany fa amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, fa mbola hampamoahana ny amin'ny zavatra ataony ny mpitondra rehetra, ary tsy ny filoham-pirenena ihany fa ho avy ihany koa ny efa misy mpitondra moa any amin'ny anteny mera-pirenena, misy mpitondra any amin'ny Sénat, misy mpitondra any amin'ny commune, any amin'ny région sy ny rehetra ade fokotany endy, hatrany amin'ny orinasa, any amin'ny rehetrarehetra efa misy mpitondra, ny ministera rehetrarehetra na privé io na miankina na tsy miankina. Tsaroa fa mbola ho tsarain'Andriamanitra ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no hanambarana iampanahitra any fa le lokon'ny sainam-pirenena menamena dia miresaka momba ny ràn'i Jesosy, maneho ny momba ny ràn'i Jesosy. Noho izany dia sasana sy diovina amin'ny ràn'i Jesosy avokoa ny programa an'ity firenena ity. Ka raha misy planiny Satana ny anatin'ny reny, mialokaloka, dorana sy may amin'ny anaran'i Jesosy, ary tratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay rehetrarehetra fihetsehany Satana ny ambadika any rehetrarehetra, tratra, may, kila ny anaran'i Jesosy. Raha korotanay mitambanjotrana olona miara-miasa ao anatin'izany, satria mpanakorotana ny firenena izany, tsy ambininy izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jehovah Andriamanitra, Jesosy firenena nantsonao Madagasikara ho fitaovana ambabo fanan'olona aminy. Misaotra betsaka Jesosy misaotra betsaka Jesosy misaotra betsaka Jesosy. Ny fotoanantsika moa eto mifefakadiny eo sisa tsy afaka ivalaparana lava, fa dia manentana anao hatrany mba tsy tsahatra ny anao vavaka arahana asa ho an'ny Madagasikara. Tombavaka tsy miovaova, tombavaka tsy entanentam-po, tombavaka tsy anterana olona, tombavaka tsy vokatry ny hoe misy tambony ato azo asa dia hitondra mambavaka an'ilay orinasa fa ndreo mba ho tafiditra. Tsia, fa tombavaka miaingo ambonin'ny tenin'Andriamanitra. Raha mbola tsy hitanao zay hoe tombavaka anao ataoko, raiso arabaky teny isay atoko faha-enipolo io, fa io projet de société ho ampanaovan'Andriamanitra atsika, ampanaovan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra nateraka indray. Tsy miteny mihitsy eto hoe ampanaovan'Andriamanitra zay ho filoham-pirenena eo na ho premier ministre eo na fa raha mbola tsy nateraka indray izy na filoham-pirenena na premier ministre na ministre na député ka tsy mbola manana an' Jesosy ho tompony, ho mpamonjiny ary ho mpisolo vavazy. Anankitelo Jesosy Kristy ho tompony, Jesosy Kristy ho mpamonjiny ary Jesosy Kristy ho mpisolo vavazy. Zay ny voalazan'ny Baiboly. Amin'ny fotoana manaraka ireo hazavaintsika. Ka nininona grady ananany, nininona vola ananany, na miliardera de miliardera izy, na manamboninahitra firikitana izy na firy tsy fantatro, na président izy na izy, na tsy fantaka nefa tsy manana an'izay tsy reno avelan'Andriamanitra natanteraka ny Isaia toko faha-enipolo. Marina ny tenan'Andriamanitra hoe ny olona manana ny voninahitry Jehova ny mahavita an'izany. Zany voninahitry Jehova zany angery zanak'Andriamanitra ka tsy azo vazivaziny. Jereo tsara fa namazovazy ny ekipan'ny Farao raha nanenjika ny zanak'Israely teo anoloanan'ny ranomasina mena ka ny teny io fa voan'ny tamberitany, io fa lasa-dala
any amin'ny ranomasina ny lalany hoay izy ireo andao avatoriana totoatsika totoafo miaraka amin'ny kalesy soavaly sy ny lamboritsy ny rehetrarehetra. Fanalefan'Andriamanitra ny voninahiny, ainao ny tohany, ainao ny tohany, tsy azo kitikitiana zany voninahitra Jehovah zany. Ny olona manana ny voninahitra Jehovah Andriamanitra, izay manitra amin'izao andro farany zao. Ao anatin'izao investiture spirituelle zao, mirotsaka ao tokantranonao zany voninahitra Jehovah zany. Tsy za akory mampidina an'izany, fa fotoanan'Andriamanitra ho an'ny firenentsika izao zany, ho an'ny ankonanao zany. Ny anjaranao mitsangana miazava. Inona ny dikan'izany? Aza ovana ny fisainanao, manana fijery positif, zany hoe mitsangana miazava. Aza miroro saina, zany le hoe mitsangana miazava. Aza miantehitra amina olona, zany le hoe mitsangana miazava. Aza miantehitra amin'ny volanao, zany le hoe mitsangana miazava. Maro ny endrika sehoany zany, satria ny voninahitra Jehovah miposaka aminao. Voninahitra Jehovah etsaka ny zavatra entiny. Fanamasino, iveriny izay ivavaka ho an'ny Israely ara-panahy fa ny fotoana fohy de fohy eto ary ambadika izay tianao ny filazana. Israely ara-nofo no entina mambavaka izay fototra ny angany zao Madagasikara izao. Israely ara-nofo tompo dia tenenao fa zay mitay an'io dia voatay ary zay manozona dia voaozona. Ao anatin'izao fanokanana am-panahy an'i Madagasikara isy ny filoham-pirenena vaovao zao, tarititsika amin'ny anaran'i Jesosy hifandray amin'ny Israely amin'ny fomba mahagaga amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary isika no mitarika an'izany am-panahy voalohany, ho antsoitsika ny am-panahy, zanak'Andriamanitra ara-panahy, mpanao vavaka amin'ny fireneny any Israely. Reo fivoriam-ben'ny mpaminany apostolika, profetika any Israely hifandraisantsika am-panahy amin'ny anaran'i Jesosy, mifandray mba hafana mitay azy ireo isika. Satria Israely dia ao anatin'ny fotoana fananganana ilay tempoly. Jehovah Andriamanitra, ny masom-panahy meno anay eto Madagasikara dia tsy any amin'ilay hoe tempoly hitsahan'ny jentilisa, satria ao ambadiky ny fiavianao eny amin'ny ranolanitra dia hisy ny bibidia. Tsy izay ny antony, ny Andriamanitra mamaimaika anay anangana an'io tempoly io. Fa anisan'ny mamaika anay dia satria ny teninao zay manambara sy milaza fa mifamatotra amin'ny fananganana ny Jerosalema, ny fananganana ny Madagasikara. Jehovah tompo tsara indrindra, zay voatahinao dia voatahy mandrakizay aronao mba hafana maso fitahina dia ny vavao any Israely. Genesis 12:17 maneho an'izany. Mivavaka mpanaovinao anay dia arana asa. Dika zany Andriamanitra, fa ho avy ny fotoana nomezana hiarena mihitsy tahaka ny tamin'ny andron'ny Solomona, nandefa volamena tany 320 tonnes teo ka ilay volamena nalefa tany Israely tamin'ny andron'ny Solomona mpanjaka, nalaina teto Ofira teto Madagasikara. Ninin'Andriamanitra ilainao hananganana ny tempoly ao Jerosalema ka misy atao aminay, takinao aminay, alefanay zany Andriamanitra raiky tsara indrindra. Ry Jehovah Andriamanitra Abraham, Jehovah Andriamanitra Isaka ary Jehovah Andriamanitra Jakoba, misaotra fa afaka mitahy any Israely ny firenena malagasy. Soniaviko amin'ny ran'ny Jesosy Kristy. Amen. Iverina hitodika eto amin'ny firenentsika isika noho ny filazana satria fa 10 minitra eo sisa dia farana ny fiarahantsika eto. Isaky ny alatsinainy, raha mbola misy réseau, satria tsika dia mitety ny firenena zay radio Madagasikara antionjapeutikatra ho anareo zay mihaino radio, ho anareo zay ato anatin'ny Facebook dia maneran-tany satria fa
any amin'ny 3 milliards latsaka kely azo ny olona manana Facebook eto ambony tany. Tsika ampiasaina tsaka hitoriana filazany tsara itony Facebook itony. Toy zany ihany koa ny manana afaka mifandray amin'ny YouTube satria efa manomboka ary fomba zao ny teknôlôjia ho avy eto amin'ny firenentsika, de saika ho mamaim-poana zany tady diabo zay tombavaka natao androany tao anatin'ny fanokanana ara-panahy. Propagande lanitra zany, propagande lanitra zao ataotsika zao. Ho mora sy ho afaingan'Andriamanitra mihitsy ny fomba fitoriana filazantsika maneran-tany amin'ny fampiasana nytony hainao aman-jery tony. Avoakatsika zany programan'Andriamanitra izany. Betsaka moa fa amin'ny alahady zao mivantana atao amin'ny YouTube, tsy mivantana atao amin'ny Japon fa nareo manana Facebook Intercesseur Madagasikara sy YouTube dia ivantanao mbola jerevantsika moa ny anaran'le YouTube fa hitantsika fa takan'ny YouTube ahitanao azy ty ho anareo zany isaky ny alatsinainy sy ny zoma raha misy toerana misy connexion zany satria mbola ho créetsika ny connexion amin'ny tontolo fanany manao an'izany dia ivantana tahaka izao amin'ny 6 ora hatramin'ny 10 ora mivavaka amin'ny firenena. Tombavaka manangana no sain'ny tompo ataotsika. Andritra ny taona maro isika dia nanao tombavaka ny mandrava ny asan'ny devoly, tombavaka mifona ho an'ny olona zay tsy mahatsapa ny tenany fa manao foana fa njatra hita dia hoe aralotin'ny olona tsika satria ireo mifona dia manao ny adalàna ihany, fa zao dia sain'ny tompo sady mifona no mandrava ny asan'ny devoly no maninona manangana. Mifona mandrava ny asan'ny devoly sady manangana. Natao fotoana fananganantsika rehefa misy ny asa maromaro zay natao raha milahady moa zany ho resantsika hoe arianany na misy asa ohatr'izao zao ohatr'izao dia atsangana tomboka ao tokantranonao le izy, tokantranonao manomboana an'izany. Raha misy tokantrano mbola tsy manana an' Jesosy atsangana aloha. Raha misy tokantrano manana ny tompo fa mbola tsy ao tsara le hoe matompo azy, mpamonjy moko ny tena be dia be Jesosy mpamonjy satria rehefa misy problema dia mpamonjika anao Jesosy, rehefa misy aretina mpamonjika anao Jesosy, misy nikotrotro dia Jesosy eo inona natao, fa le tompo ohatrany tsy tao satria tompo zany na mivoaka na miditra na iza dia tokony ho tsapa foana ho vavolombelona. Ary anankiray koa dia hoe Jesosy dia mpisolo vava. Ilayntsika misy ny fahalamentsika maha-olombelona antsika manana mpisolo vava. Amin'ny alahady zao zany ho resadresantsika dia itseo ny namana manana Facebook moa zany mora indrindra satria io no connexion atao hoe mbola mirary zany ho antsika eto Madagasikara dia mivantana keo amin'ny YouTube izy dia afaka zarainao partagenao zany satria zay ny teny faminaniana men'Andriamanitra antsika tamin'ny 1999 hoe hore manerana n'izao tontolo zao ny fiteninareo ry malagasy zany ny profo fameninina mandeha ny fifahazam-panahy. Tsy ny fiteny fotsiny fa tombavaka misy asa, tsy hoe mivavaka fotsiny hoe mivavaka amin'ny marary dia sitra fa misy asa manangana zavatra satria zany no endriky ny revaina fifahazam-panahy ampanaovan'Andriamanitra antsika. Tompo misaotra ny amin'ity fotoana izay natolotra ao anay androany ity. Niainga taty ambavady Madagasikara Toamasina ny investiture spirituelle. Zay tsy mbola nisy hatramin'ny tanin'ny tany zao ampanaovinao anay zao fa ny fantatr'Andriamanitra dia tafaforona ny amin'ny tontolo fanahy. Ary mbola ito zany tombavaka satria tsy ampy ny adiny ray eto tany anaovana tombavaka fa fantatr'Andriamanitra misy ora maro avy any an-danitra omenao anay. Ndray andro amin'Andriamanitra dia taky ny arivo taona amin'ny olombelona noho zany ora ray zany ao aminao mety tsy fantaka pahatsy gondra farak'izay tsisy tsita omenao anay zany ahafahanay mitondra ny filazantsara ny fitiavanao dia ny filazantsara ny fanjakanao zany. Dia mbola tsy miverenena amin'ireo lanitra ianao Jesosy dia dioviko amin'ny rano Jesosy ny fiaonam-be zay ho atao rahampitso manerana Madagasikara, hitokantran'ny olona tsiraray avy sasako amin'ny rano Jesosy Kristy Tompo. Hisy ny fifanajana, fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra, tsy misy ny fampisoketa, tsy misy ny fanenjika fa ao anatin'ny fifankatiavana satria ny rano Jesosy mampihavana ny olona samby olona. Ary ny faritra masin'i Madagasikara anay, nisy mbola mieritreritra ny anakorotana
satria hoe efa afaka manao tsy mety am'izay zany, satria efa nieritreretin'ny sasany fa ho apetraka amin'ny fitondrana ny olona anankiray zay mety ny heverin'ny fahafahany manao an'izany. Androany tapaka zany lalany zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Firenena masina, firenena miaino anatin'ny fatahorana an'Andriamanitra Madagasikara, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra be, dia misaotra anao ihany koa nanaraka hatramin'ny farany, misaotra anao zay mbola nanaraka an'izy ity. Manonona fiadanana ho an'i Jerosalema sika. Shalom Jerusalem. Tononoko ny fiadanana ho an-tokantranonao, fiadananao shalom amin'ny alatsinainy indray. Tahiny Jesosy Tompo. Misaotra antsika rehetra somaro manaotra zao indraindray moa dia manaotra zao indraindray, satria atao amin'ilako ato ny YouTube, dia atao amin'ilako ato ny Facebook. Hitantsika moa arak'izany zany fa tena vadibadika ty zao nalaovantsika ny Facebook ty nareo zay mahita YouTube, dia ity nalaovako azy. Hitanareo zao dia somary vadibadika kely ohatr'izao zany tsika. Dia za moa generika, za moa zany atao amin'ny radio fa tapitra izy zany enitsika zany zany fa tapitra izy zany. Dia makasitraka an'Andriamanitra indray tsika ny amin'ny alatsinainy toy izao ndraika antsika miaraka anatin'ity vavaka ho an'ny firenena ity. Tahiny Jesosy eo.